Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Fantatsika rehetra angamba fa i Thomas Edison namorona ny jiro elektrika. Ny zavatra fantatry ny olona maro dia izao: 900 izy no tsy naomby talohany nahitany jiro tena mandeha tsara tamin'ny farany. Raha toa ka akivy Thomas Edison na isaky ny tsy naomby dia tsy namorona ninona intsony izy. Rehefa te hahita zava-baovao aho i Thomas Edison dia ny famakiana boky mirakitra izay zava-bita rehetra tamin'ny andro teo aloha momba izany no hanomboako azy. Angoniko avokoa izay zavatra fantatra rehetra momba ireo fanandramana ny arivo maro ho fototra hiaingana. Avy eo aho izy dia manao fanandramana anarivony maro hafa. Eny tokoa 900 ihany koa inga Edison sy ireo mpiara-miasa taminy no tsy naomby teo amin'ny fiezahany hanamboatra vato aratra elektrika mandeha tsara. Rehefa nitady hampionina azy ny namany anankiray indray mandeha satria tsy nentina omby mihitsy, dia hoy ny valitenin'ny Edison hoe: ahoana tsara hoe rangaro, manana vokatra marobe aneza azy aho e. Fantatro ankehitriny ireo zavatra narivony maro izay tsy handeha. Noho izany toe-tsaina sy fikirizana ary finonana nanany Thomas Edison izany no nahazontsika ny jiro elektrika izay ampiasaintsika maneran-tany. Motsy lesona lehibe ho antsika ve izany? Indraindray isika na dia efa nanandrana impirimpiry akory aza dia tsy tanteraka araka ny tokony ho izy foana ilay zavatra tiantsika atao. Kivy isika, mamoy fo mihitsy aza. Mety mieritreritra mihitsy aza isika hoe efa nafoin'Andriamanitra, tsy misy fitahiana ho antsika intsony. Izao anefa miandry ny famelanao hiditra ny sehatra tanteraka fa tsy ny sombontsombony fotsiny eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tsaroa fa tsy miandry ianao ho tanteraka Andriamanitra izay vao afaka manampy ianao. Fa amin'izao toeranao izao indrindra dia maniry indrindra izy ny anekenao ny asany ao amin'ny fiainanao zato isan-jato. Raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao, arak'izay voalaza ao amin'ny ohabolana 720 ny 9:20. Ary aza miasa rery izany, fa tsy ahomby ianao raha miasa rery. Satria izao no lazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 5:20 ny 15 ny tapany faharomana hoe: fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Mety zary hiara-miasa amin'Andriamanitra dia aza kivy mihitsy ataovy izay tsara indrindra tokony ho ataonao dia ahomby ianao. Amen. Daholo sika rakizy, kopakopa-tanana ho antsika ankizy rehetra izay manaraka ny fandaharana eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana amin'izao fotoana izao. Andray lesona amin'ny alalan'ny tantara sika rakizy dia mipetraka tsara dia meno finaritra. Mahaiza miandry,
tantara narindra ny anitra ny rinarivony andrenesanao any zoanitra sy fanjany aina. Tena masosotra koa tony orany tony ka te hilalao any tokotany azo nefa tsy afaka fa miandry eto am-baravarakely eto fotsiny mijerorana amin'ny latrako. Selia, inona ihany ny mampimenomenina anao io e? Anga tena tezitra be mihitsy ianao io e. Ka tsy afaka manao ninina tsinako. Amin'ny firy zao io orany io zay vao mijanona ary neny. Matoana sin Jesosy andro maina dia ilainy izany ry Selia. Mahasoa antsika matoana taona izany e. Mahasoa antsika ihany koa ny toetrandro mangatsika be fa misy ilana an'izany. Dia toy izany koa io orana io tena ilaintsika mba hanamanto ny tany, hampaniry ny zava-maniry. Ny andro mifandimby, mafana, mangatsika, ny haviorana dia samy ilaintsika olombelona avokoa ry Selia. Ka reraka be any ary neny miandry n'ity orany ity hijanona e. Averiko aminao ihany fa ilaina sy mahasoa antsika ny orana. Ny zava-maniry zao maina sy maty mihitsy raha tsy misy orana. Raha maina be ny tany dia tsy misy zavatra azo ambolena intsony. Dia tsy misakafo tsika olombelona. Zava-dozana e izany ry Sely e. Ka tsy hitako anezy atao e. Ay, andaontsika mianaka nasa vilia dia mahita tao ianao amin'izay e. Mba tsy miandry fotsiny eo am-baravarakely eo. Indray ariko. Zay dia vita amin'ny fanasana vilia. Madio tsara ihany koa ny trano Mahafinaritra ny madio sy milamy Marcely e. Tsara be ry neny a. Jereo anie raha tsy nitsahatra ihany koa ny orana e. Ie. Mahafinaritra be ilay famirapiratry ny masoandro. Ie, tena marina izany neny a. Nanao rarana nampy neny a dia tsy tadidiko hoe miandry orana hitsahatra. Dia nahavita raraha be da be tsika sy neny dia tsy niandry fotsiny teo ahy e. Ohatra ny vetivety indray ilay fotoana rehefa misy zavatra atao ry neny e. Izany mihitsy ry Sely tsarovy hatrany fa tsy mety ny mipetraka miandry fotsiny tsy manao ninina izany. Manjary lasa toetra ratsy izany rehefa lehibe ianao raha tsy miezaka manao zavatra amin'izao mbola kely izao. Izay aloha e. Ampiasaina ny tanana manao raharaha isan-karazany izay azo atao fa tsy mipetraka fotsiny. Dia ampiasaina ihany koa ny maso amin'ny famakiana boky tsara sy mahasoatra. Dia ampiasaina ny tongotra ohatra hoe mandeha amin'izay hanirahan'ny dada sy neny na hoe mikosoka trano. Izany koa vita ny tongotra ampiasaina amin'izay mety ilaina azy ry Sely Tena marina izany neny a. Misaotra indrindra nefa nahazo lesona iray indray andro any. Izany. Dia fahaizana miandry. Kanefa na miandry aza dia afaka manao zavatra hafa. Tena izany mihitsy azo ny Sely tsara mihitsy ny lesona. Ie, fa andeha hilalao any an-tokotany amin'izay nefa vita ny rarahako Andana re. Ary maninona raha tsika sy neny mba miaraka amin'ny lalao raha tsy misy atao neny. Andana ianao ny lalao rehery fa neny mbola misy lamba be dia be ho pasohany. Eny ary lasa aloha neny Yo, masotoa ny zanako. Nandray ny leson'ny atao hoe fahaizana miandry indray sika rakizy androany. Kanefa tsy miandry fotsiny fa mitady zavatra hafa azo atao eo am-pendrasana. Indraindray tokoa mantsy sika rakizy dia menomenina, tezitra na mitomany mihitsy aza rehefa mba hasaina miandry kely. Kanefa manomboka anio araka ny lesona izay voarain'ny Sely teo dia mba manaova raharaha, ampiasao ny tanana,
ny tongotra, ny maso. Ataovy izay tokony atao mandra-piandrina ao zavatra hafa anankiray indray izay tsy maintsy asaina andrasanao ohatra. Dia anontaniolo ny olon-dehibe amin'izay tokony atao raha tsy fantatrao fa afaka manampy anao izy ireny. Dia mandra-peonao amin'ny manaraka indray ary rakizy eo. AWR manolotra ho anao feo ny fonantena. Misaotranao miaraka amin'ny onjapeo-ny feon'ny fanantenana na ny radio adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Miaraka aminao eto ny namanao mpiara-mianatra ny ten'Andriamanitra aminao Elion Andre amin'ny Tansoa. Ny fanontaniana izay irahantsika mamaly amin'ity anio ity dia ny hoe tena mbola izy tokoa ve ny fanenjehana ireo izay miziriziry amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, indrindra fa ny didy faefatra mikasika ny sabata. Raha lazaina fa tsy zava-dehibe izay andro atokana ivavahana na latsinainy na talata na lahady, nahoana no hisy fanenjehana amin'ny fomba manokana mo atao amin'ireo izay hijoro amin'ny fitandremana ny didy faefatra. Inona no anton'izany rehetrarehetra? Andao resahana. Fa milohan'izay dia manasanao hiaraka hivavakantsika. Raha izay ny-danitro misaotranao amin'ny tombonandro izay omenao anay, vaovao isa-maraina ny fahasoavanao aminay, ny famindraponao, raha eo mamelany elokay, kanefa aza vela fotsiny elokay fa diovy mihitsy izay ho afaka amin'izany, satria efa akaiky ny fihevinao dia amboary izay hifanaraka amin'ny sitraponao amin'ny fiainanay. Tsy hainay izany fa ekenay kosa ny fanamboarana avy aminao, arovy amin'ny asany ratsy rehetra izahay. Hiaraka hianatra ny teninao izahay, misy fanontaniana lehibe teo izay irahanay mikaroka valiny eo amin'ny teninao. Mangataka anao izay mba hanome saina endry anay ary ampafantatra anay izay tokony ho fantatray mikasika an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy zavatra vaovao teo amin'ny tantara ny fisiana olona na antokon'olona na fanjakana na fikambanana na antoko-pivavahana izay manery ny olona amin'ny alalan'ny famoronana lalàna ara-panjakana, hanenjehana sy hamonoana mihitsy aza izay tsy mitovy foto-kevitra aminy na izay tsy manaiky iankohako eo amin'izay ankofany. Tsy zavatra vaovao izany, ary lasibatra hatrany ireo izay manaja ny didin'Andriamanitra, ny didy folo ny tiano resahana eto. Haka ohatra vitsika amin'ity anio ity, raisitsika avy ao anatin'ny Baiboly. Ary eto dia tsy pihana tsara, tsy miresaka antoko-pinoana isika, satria ny olona ho any an-danitra dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe zanaka sisa. Dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy miaraka, izay ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy, ireo no aharitra hatramin'ny farany. Mety tsy hisy fiangonana ntsony aza amin'izany, fa ny tsirairay ary natonga azy ho isan'izay zanaka sisa handova ny fiainana mandrakizay na tsia. Haka ohatra vitsy eo amin'ny Baiboly isika ary. Ny voalohany dia izay voalaza ao amin'ny Daniela. Ao amin'ny Daniela 3 dia hitantsika fa nanao sary olona volamena goavana be Nebokadnezara, ary namorona lalàna ra-pivavahana izay natao lalàna ra-panjakana mihitsy, fa izay rehetra tsy manaiky iankohaka amin'io sary vongana nataon'io dia atsipy any anaty lafaoro misy afo mirehitra. Dia tsy nentiny iankohaka Sadraka sy Mesaka ary Abednego, satria fandikana kitsy-rano izay voalaza ny didy faharoa amin'ny didy folo nomen'Andriamanitra izany, izay hajain'izy ireo, dia ilay didy manao hoe aza manao sariny zavatra voasikotra ao anao, aza miankohaka eo anatrehany. Exodosy 4:4 sy 5 no ahitantsika an'izay. Dia natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehitra tokoa izy ireo, saingy tsy maty fa narovan'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga. Karazana fanenjena ra-pivavahana efa nisy izany, izay natao
ho lalàna raha-mpanjakana mihitsy. Aka ohatra faharoa sika ao amin'ny Daniela 9 indray. Daniela 9 dia ahitantsika fa nisy didina voaka raha-mpanjakana izay mifanipaka tanteraka amin'ny didy voalohany ao amin'ny didy 10, izay voalaza amin'ny Eksodosy 20:7 manao hoe: aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany, aza mikohaka eo anatrehany. Namoaka izany didy mitsipaka ny didin'Andriamanitra izany Dariosy mpanjaka rehefa namporosian'ireo mpanolotsainy, didy izay mandrara ny olona rehetra tsy hivavaka na miniza na miniza afa-tsy amin'ny mpanjaka irery mandritra ny 30 andro. Rehefa tsy nanaiky an'izany Daniela, na dia nananandraikitra tena ambony dia ambony teo amin'ny fitondram-panjakana aza, dia natsipy tao amin'ny lavaky ny liona, niaro azy tamin'ny fomba mahagaga nefa Andriamanitra, dia nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra azy. Ohatra faharoa izany, fanenjehana ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra koa izany. Tsy zavatra vaovao izany. Ny zavatra fahatelo resahantsika dia Jesosy tenany mihitsy no nilazan'izany ao Matteo 4:7. Matteo 4:7 raha nitanisan'ireo toe-javatra iseho mielohan'ny aviany indray Jesosy. Zao no lazainy ao: ary dia tolony amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny, ary ho hala ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Dia nanomboka tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly tamin'ny andron'ny Néron, dia nitohy nandritra ny taona maro tamin'ny endriny samihafa ny fanenjena ny kristianina mijoro amin'ny fahamarinana. Sy ny kristianina rehetra fa izay mijoro amin'ny fahamarinana, satria be dehibeny ny olona izay miditra ao anatin'ny laharan'ny kristianina noho ny antony ara-pôlitika na noho ny antony hafa, fa tsy isy fandraisen-dahatra mihitsy ao aminy hoe hanaradian'i Kristy tokoa. Ary voamarika teo amin'ny tantara fa ny kristianina izay nampiasa didy ara-mpanjakana hanenjena kristianina no tena nasika sy namon'olona be indrindra teto tany. Ary maro lavitra noho ny olona maty tamin'ny ady lehibe sy ny aretina rehetra nandringana olona teto tany, ny olona maty tamin'izany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa hiverina indray izany, melokely ny iverenan'i Jesosy indray eny amin'ny rahaolanitra. Izao ny voalaza amin'ny Daniela 7:5. Daniela 7:5 izay mirakitra faminanena hiseho amin'ny ho avy. Ary teny hanohitra ny avo indrindra izy, sy hampahory ny olo-masy ny avo indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna. Raha vakinao ny tontolo-kevitry ny Daniela 7 dia mitondra anarana kristianina ihany izy reto. Fa ny mahagaga manaiky eo ampiasain'ny Satana ary hiteny hanohitra ny avo indrindra sy hampahory ny olo-masy ny avo indrindra. Kristianina karazany roa zany. Ary ny mampiavaka azy, afantaranao azy a, hitady hanova fotoana sy lalàna. Dia izay voalaza ao amin'ny didin'Andriamanitra, tena mifandray mihitsy ary voapirofo hatrany hatrany arak'izany fa izay manaja ny didin'Andriamanitra foana ny lasibatra, ary hiara ny fanenjehana. Dia mareo tsara ilay zavatra hampiavaka ny mpanenjika eto, mampiavaka an'izareo dia ny fanovana ny lalàn'Andriamanitra sy ny fotoana izay manondro mivantana ny sabata. Halan'ny Satana manokana mantsy io sabata io, satria manamarika ny herin'Andriamanitra namorona izao tontolo izao izany, araka ny voalaza amin'ny Genesis 2:2. Vao misokatra ny Genesis 2:2 dia ny nanamasinan'Andriamanitra ny andro sabata no hitantsika ao. Mbola 2000 taona mahery taty aorianan'izany vao miforona tompoko ny firenena Jiosy, ka tsy any Jiosy ny sabata, fa ny Jehovahandriamantsika ny sabata. Tsisy antoko-pinoana mahazo miteny hoe azy ny sabata, fa mankatoan'izany no ataontsika na tsia. Dia andenga isika hamaky izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 13:7, 8, 9, 9 ary 17. Ahitantsika fa mbola hiverina indray ny fanenjehana ara-pivavahana izay ho amafisina amin'ny alalan'ny lalàm-panjakana. Ny rahantsika mamaky a, ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Izay ilay fahefana ara-panjakana. Ary iankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany,
dia izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nanorenana n'izao tontolo izao. Raha vao tsy manana ny bokiny eo amin'ny fiainany zanak'ondry a, dikan'izay dia olona tsy andova ny fiainana mandrakizay na kristianina aza. 7 raha misy manatsofina aoka izy iaino. Zany hoe be deaibe zany manatsofina mety tsy iaino, mety tsy te halala. 9 ary ny olona rehetra na kely na lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia hampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa, mba tsy hisy azo ividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na nisan'ny anarany. Ka raha mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe tena izy tokoa ve ny fanenjehana ireo izay miziriziry amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, indrindra fa ny sabata, tsisy antony izay andro hivavahana fa mety daholo, tsy marina izany. Izy tokoa ny fanenjehana izay rehetra mbola mijoro amin'ny fanajana ny didin'Andriamanitra, ary ity fanenjehana ity dia hifantoka manokana amin'ireo izay manaja ny didy faefatra indray. Mario tsara fa lalàna ra-pivavahana izay navadika ho lasa lalàna ra-panjakana avokoa ireo, ary samy famonoana ho faty avokoa ny sazy ho an'izay mandika azy. Ary mario tsara, ary tsara mafisina, fa lalàna mifanipaka amin'izay voalaza ny didy folon'Andriamanitra avokoa no avoaka amin'izay fotoana izay, ary ho antony hanenjehana izay rehetra tsy manaiky an'izany fa mijoro amin'ny fanarana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy hisafidy ny toerana misy azy ny tsiraray amin'izay fotoana izay. Tsy afaka aka ny toerana eo afovoany ianao, tsy maintsy ho eo amin'ny ankavia ianao na ho eo amin'ny ankavanana, satria lalàna ra-panjakana ny voaka. Ary ahatsiravina izany hoe tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra, ny zoma olombelona ray manontolo mihitsy no esorina amin'izay tsy manaiky hanaraka an'ilay lalàna izay avoaka. Ka samia mifampivavaka isika mba ho isan'izay ho tafajoro amin'ny fanarahana ny fahamarinana. Amen. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. dia faly miarahaba sy tafaraka amintsika rehetra amin'ny alalan'izao fandaharan'izao hatrany ny ekipa ny feon'ny fanantenana. Asaina manokana isika ray aman-dreny, isika tanora indrindraindrindra anokana fotoana vitsivitsy monja fa hifampizarany mahasoa sy ny mahafinaritra eto isika. Raha mbola tsy mivady ny tanora zazalahy sy zazavavy fa miaraka fotsiny dia tena mahay mifankatia ary matetika tsy mahita ny lafy ratsy ny be deaibe na tsy mahita mihitsy azy ny lafy ratsy ny eo amin'ny andaniny ny ankilany, ary dia maika sy dodiny ery vokatra izany hivady satria toa lafatra ny fiainana ny fo mifankatia. Kinona tsony moa ny olana raha atao ny fanambadiana e. Kanefa ny zavatra mateti-pitranga izay mampalahelo tokoa dia toy ny manjavona sy foana tsy kelikely, ny fitiavana sy ireo lokaloka izay ny fanaovana sy ny dina fahiny fa ito mandra-pahafaty. Fa raha voalasa mpivady izy ireo dia miova ny fiainana. Fa inona tokoa moa no mety mahatonga izany? Ary inona ny vahaolana sy ny tokony ho andraikitry ny tanora tsirairay hisoroana izany mba tsy hitranga melohany atongavana ao atokantrano, izany hoe rehefa mivady izany. Anaraka tantara anankiray aloha isika ilaza ny santsonany amin'ny zavamisy, avy eo dia jimbiasa ny fanazavana izay entin'ny namana Elion Andrimitantsoa izany. Voazarazara tantara narindra ny rotasitraky ny aina, andrenesana ho an'ny Zoanitra, Rila ary Nardina.
volana o ahoan'izay ry mahery mba manam-potoana ianona kely avy endry fa misy resaka tiako resahan'izay. ay alefaso ary fa mihaino an'lahy volana ahoany tena ty avy endry andray fa ahoana inona ny anton'la fanontaniana fa tsy azoko tsy mahatoky anga elahy tsy hoe tsy mahatoky fa mba manontany fotsiny tsy zany matsy fa tapa-kevitra ny roso amin'ny fanambadiana amin'izay raha vonindry tena tiako be any endry ry volany tsy mahita vehivavy tahaka andritsony no tsongaiko tao anatin'ny maro zany tiako tena tiako ndry ary tsy ova mandrak'izay tsony zany fitiavako andry zany efa ela ihany koa anie zay ny raha tsika zay zay aloha tsy antiry anefa zany ry volana fa raha sitrako ny fondry ohatra ny tampotampoka be amiko ihany aloha zany fanapahan-kevitra elahy zany ry mahery fa za koa aloha mahatsapa hoe tena mifankatia tsika ka tsy rehefa mifankatia ve dia fa ampy aloha aleo mifandinika tsara sa ahoana raha araka ny hevitra aloha rehefa mifankatia ny olon-droa dia afaka manoro-tokantrano izy ny sisa manaraka eny ihany zay aloha ary matoky moa fa tsy ova velively zany fitiavako zany mandra-pahafatoko tena marina eno faly be inona zany no tokony ataontsika zao za koa tena sambatra satria ho tanteraka ihany le nofinofiko ampiadana andry ho eo anilako foana reso ny ray aman-drendry fa ho avy ihany zay andinika an'izay tokony atao zany ry volana asa mety foana izay ataoko ahoana nefa ny eritreritrelahina tanterahana ny raharahantsika ny eritreritra hoe soratra sy vodiondry aloha no atao dia ny mariazy miandry kely afaka 3 volana ohatra mety zany ka tsy mampaninina mihitsy andao ary andeha ody aloha maika iresaka amin'ny dada sy neny ndao ary mahery fa inona ary ny nanjoantsika lasaiza sahady le fitiavantsika zay nylokalokana fa tsy ova mandra-pahafaty za koa aza mbagagako ny soratra nefa ty efa vita ny mariazy eto an-dalam-panomanana ray volana sisa ka tsy afaka misaraka tsontsika tsy ny tany ny fady fa mivavam-bahoaka na ninona ary any nandray fanapahan-kevitra tao anatin'ny fihetseham-po tsy mba nandinika tsara kory na ninona ary any nanaiky anambady anao tsy izao mihitsy ny le fedanana nantenaiko homenao diso fanantenana tanteraka tsy nampoziko tahaka izao zany hoe manambady zany ka inona ary ny tokony ataontsika asa inona ny antony hivadiana rehefa tsy misy ny fitiavana dia hisaraka zany ny tianao ambara asa aleo aloha tsika samy akasaina sy andinika tsara zay angamba ny hevitra hitako mety kokoa zay zany ody ny ato ry dada toa mahery marina mandroso orsea arivariva ny ese zany mba makamaka rivotra kely ay dia mba mandalo mitsidika re esy ka mitovy ihany angetsika se zany ko za koa moa mba mipetrapetraka eto ambany lavarangana eto avy orsea avy dia mipetraly roa misaotra dada toa ka inona ny vaovao an'se manahoana ny fanomanana ny mariazy efa tomotra ihany mantsy izy tiako ohatra ny misavorovoro be ihany fa alamina tsy kelikely eo fa nisy olana nga ohatra ny miasa saina zany angeny ny fahitako an'se
Reratsaina ry dadatoa, fa ahoany? manana olana mihitsy izay sy volany. Tsy te hitantara amin'ny dada sy neny satria fantatro sahady ny valy teny omeny zareo aho, dia naleoko re nakaty aminao e. Fa olana inona loatra ry se tia? Lazao fa mihaino anse ahy. Tsy mifankaty intsony izay sy volana ry dadatoa. Tsy fantatro fa lasa niovy zany a. Miova ahoany? Na izy koa aza mba natsapan'izany fiovako zany e. Dia ny fanontany zay hoe fa inona no nanjoa antsika? Inona nefa ry dadatoa no antony tokony hifanambadiana rehefa tsy hifankatia? Tsy aleo misaraka. Dia hisaraka zany ny vahaolana hitanareo fa mety. Anao divorce indray zany tsika raha azoko tsara. Ka inona ro dadatoa no tokony ataonay e? Nefa tsy ho laitra koa ny endriny vavan'ny olona sy ny fahafahambaraka vokatr'izany fisarahana izany. Dia hiafy eo fotsiny izay nefa roviana voantitra. Hitady areti-po ao fotsiny ve? Zao tsy hoe tsy ao tsony akory le fifankatiavanareo roa fa fomban-javatra ihany zany. Ary tsy serery no tratran'izany. Mino maromarina mihitsy aho fa misy zavatra tsy mety ataony se anoany. Fa zavatra tsy mety ataoko ahoana kosa ry dadatoa? Zany tsy hoe mampirafy akory e. Ono aho, mba valio kely reto fanontaniako vitsivitsy reto ary. Hoe ahoana azy? Manana namana vehivavy ve ise? Manana ka. Vitsivitsy sa maromaro? Fa inona kosa ny fanontanian'ny dadatoa zany? Valio fotsiny e. Maromaro ihany ka. Fa tsy azoko e. Inona tsy azo namako tsotra fotsiny anireo fa tsy hoe sipako akory e. Eny e. Fa zao matetika mifandray ve nareo na mifampiresaka? Zay kosa aloha matetika mifampiresaka e. Indraindray aza mifanome fotoana mba iarahana misakafo, iarahana mihirahira, le hoe karaoke io, tsangatsangana, mba matsiaro ny fahiny rery dadatoa. De ono ahoana ny fomba fifampiresahanareo? Mifampizara teny mamikely, mifampiantaanta. Eny e, fa tsy midika ninina ania zany ry dadatoa e. Diso hevitra tanteraka se. Tena manova zavatra betsaka mihitsy zany na dia veriny seho zavatra tsy misy dikany azy. Zany very dadatoa. Raha ohatra ka mbola tsy mazava amin'seny teniko aho, dia avise aty anazavako azy bebe kokoa. Mitsangana e. Avy ty tazomy kely ty tuyau ty. Tazomy kely ty fa anondraka voninkazo aho. Dadatoa, hitady vahaolana neny andehanako aty aminao fa tsy hanampy anao anondraka voninkazo akory e. Tazomy fotsiny aloha le roa. Andeha ody fa tsy tazomy e. Ty zay de tiako ny fanjay be. Inona daholo rereto? Asio lavaka kely be dehibe amin'ity fanjaitra ty iny tuyau an-tanany se iny. Aingany se. Fa maninona ny lavahany ty tuyau mbola tsara tirita? Atao fotsiny zay ampanaoviko anse aloha e. Endray ariko. Ka isy rano tonga tsony any amin'ny lohany ihany raha ho lavadavahana ohatr'izao ty tuyau ty. Ataovy tsara le roa faza be menimenina. Za andefa ny rano. Ohatra jerefa tapitra mivoaka eny amin'ny lavaka kely daholo ny rano. Simba le tuyau ry dadatoa. Mo ny rano tsy tonga any amin'izay ilana azy. Tsy ho voatondraka mihitsy reto voninkazo reto raha izao ka. Rera mainy eto fotsiny. Tena marina ny fanamariany se. Zay fa tsy misy rano tonga tsony aty. Jereo,
zara raha misy sisa ny tonga aty. Zay aneny teneniko any dadatoa e, ko ny lavatavahana le tioko. Ohatra zao koa no manjoanareo sy volana ary mahery zany e. Andrazo tsara hoe zay vo azoko lesona tiany dadatoa ampitaina amiko fa misotra. Tena marina zany ry dadatoa, zay vo tsapako ny fahadisoko. Mahery eny dadatoa? Satria voazarazara ny gatsy kelikely amin'ireo vehivavy hafa ny fikarakarana sy ny fitiavana tokony omena ny volana manokana. De zara raha misy sisa mba tonga ny aminy. Tsy tafitany aminy tsony zany zay ilainy e. Rariny izy raha miova satria tsy tsapany tsony ny tena fitiavany se azy fa very ny an-dalana eny. Ohatra n'le rano very vokatry ny lavaka kely tamin'le tuyau teo e. Ka tsy mahatondraka le voninkazo tsony. Farany faty le voninkazo raha tsy voakarakara. Misotra betsaka dadatoa. Azoko. Avelako aloha ianao fa maika ody amonjy any volana de hikarakara ny mariazinay. Tsisy sorana ry se de mampamangy any e. Mandra-peona re dadatoa ao. Misotra indrindra re. Am'ray volana zany e. Mariazinay sy volana. Miaraba antsika zandry mpanaraka ity fandarana ity. Miaraba ny ray aman-dreny ihany koa. Azoko an-tsaina avy hatrany ny fanontaniana tonga ao an-tsainao tanora zay mbola tsy manambady kanefa efa mieritreritra niditra amin'izany fanambadiana izany indray andro any. Ny mety ao an-tsainao ngamba ny hoe ndia ho sanatria ve ho tonga mitokantrano kokoa zany toe-javatra niseho tamin'ny mahery sy volana izany. Inona no atao isorohana an'izany meloha? Lasa ny fisainan'ireo efa mpifamofo amin'izao fotoana izao na mpifankaty dia velom-panontaniana koa izy ireo manao hoe ohatry ny mampatahotra izany a? Dia misy ary ve ny fiomanana tokony ho fantatra sy atao miloha ny idirana ao an-tokantranao mba hisorohana meloha ny toe-javatra tahaka an'izany? Nahoana ary mahery no tsy nametraka ny fony sy ny fotoanany tamin'ireny namany ireny, namany any velany ireny talohany nanambadiany any volana, fa dia volana ary volana rery no tena nandaniany fotoanany sy nampifantohany fitiavany, tsy andry ny iraisan'izy ireo tokantrano. Dia tsy tokony ho nihatsara kokoa aza ve zany fifandraisan'izy roa zany rehefa tonga iray trano izy ireo? Fa nisinina no niovangana diangana le fifandraisana mamy de mamy nahagaga ny fiarahamonina talohan'ny fanambadiana. Ahoana nisorohana io atsiahany fitiavana tampoka miseho io? Aretina vely izy, ilay olon-droto sy ny fankafohy sy ny lokaloka hoe mandrakizay, miraikitra tahaka ny lakolo rehefa miaraka, mivavaka mafy mba hivady aingana, dia tsy misara toerana itsony satria atreo aloha dia mbola samy mody any an-tranony rehefa avy miaraka, mody any amin'ny trano ray aman-dreniny. Tsy andro mihitsy zay iraisana tokantrano ray andro. Mpifankatia gagany fiarahamonina. Avy eo na raha ny mariazy mitalakotrokotroka tao anatin'ny fitiavana mangotraka, tonga ao an-tokantrano, indro lasa niara-monina tao anatin'ny fitiavana matimaty, afaka volana vitsimonsy, dia nangatsika heritaona taorianan'izay rotaona rahabe indrindra. Raha samy miasa ivelan'ny tokantrano izy mivady, dia efa samy manana namany any velany any. Rehefa tonga ao an-trano dia zara raha misy resaka hifanaovana fa reraka hono, dia samy maka ho azy amin'ny ankapobeny, dia mbola lasa ny televizion sy ny Facebook indray ny fotoana kely mba ionanao an-trano, dia azagaga raha miafara amin'ny fisarahany zany raha tsy misy vahaolana aingana. Samy hafa ny fomba fisehony fa santionany ihany no hitantsika tamin'ity tantara ity. Fa ny olana eto dia hoe nianangatsika tampoka le fitiavana nangotraka. Inona ny natonga an'izany? Tsy maintsy nisy antony hafa natonga an'izany rehetra izany. Nahoana izy ireo ny samy naka ho azy tao anatin'ny fotoana fohy monja.
fanapa-kevitra nobaiko ny fihetse-po fotsiny ve tsy ampy fandiniana ve tsy nijery lavitra ve zareo vo niaraka tsy ampy fiomanana ve ny vaolana ho an'izay efa nivady dia ao anatin'ny fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana no iarahantsika mijery mikasika an'izay fa eto ho antsika tanora zay mbola hiditra amin'ny fanambadiana dia izao ny vaolany tsotra ny vaolana ilainareo tsara ny mifankafantatra milohany idirana amin'ny fanambadiana ny olana dia izao ilay fitiavana mamy ny arahana milohan'ny fanambadiana dia mandritry n'le fifamofona zany na le mbola mifankatiany dia tsy tiana isy aloky ny fifampiaiaiana vokatry ny firesahana zavatra zay mety ampifanditra dia avela daholo reny resaka mety ampifanditra ireny avela ho an'izany aloka ahoana mikasika ny vola rehefa mba mampidiboly sika rehefa mivadiny ray andro any aza mbola resahana aloha zany ka ahoana ny isanjaza makamy koa mietreritra n'izany ahoana ny fifandraisana amin'ny rafozana samy tsy mesy te hiresaka an'izany satria ny fionana aza mba hararotona maika hody indray rehefa avy eo zao anefa reny zavatra tsy tianao resahana milohan'ny fanambadiana reny soa mampifanditra na mampiady dia tsy maintsy ho resahana ihany rehefa tonga ho tokantrano ao aza dino zay ho atsika zay mifankaty amin'izao fotoana izao ary tsy te resaka zavatra mampifanditra tokony ianarana sy resahana milohatra zay tokony atao mikasika ny fifandraisana amin'ny hafa ahoana ny fifandraisana ny amin'ny namana ny rafozana ny mpiara-mivavaka ny mpiara-monina ny fialam-boly ahoana ny fitaizana ra-pahasalamana ahoana ny fitantanam-bola ny fivavahana ny zazo ateraka ny somy fomba nabiazana azy rendrehetrareny zany dia tokony ho resahana miloha matoa misy olona mpifankaty ary milaza fa ho tonga any amin'ny fanambadiana zany fifankatiavana zany kanefa ilany ny firesahana an'ireo dia aoka ho mahamahana ihany ianao fa tsereo zany olona zany zany hoe tsy tena vonina ny tonga any amin'ny fanambadiana zany olona zany fa ilalao anao fotsiny ilaina mifanakalo hevitra miloha tsy pio tsara le teny hoe mialoha ifanakalozana hevitra sy andraisana fanapa-kevitra tsara mikasika ny rendrehetrareny satria reny ny fototry ny olana rehefa miaramonina ao atokantrano rehefa miseho ny olana dia manomboka aminy hoe ay venao ty tsy mahay mahandro sakafo akory mianaraka ay venao ty olona tsy mahalala fa tsy nihavanao ay venao ty olona tsy mahay mitantana vola fa mirobaroba be ohatr'izany tsy misasaka akory ny volana dia tapitra ny karamako tena tsy napoziko mihitsy hoe ohatran'izany ianao ty ay sika no anana tahirira izao ay venao ty fotsy varavarana be ohatr'izao ay venao ty lanonana be ohatran'izany isan-kerinandro kabare ihany tsy napoziko ohatran'izany ianao ty dia eo zany vao nahita zavatra be dehibe tsy nampozina le zavatra efa tokony resahana miloha eo vao mahita ny zavatra tsy tiana ho hita tamin'izay fotoana izay dia hitanao amin'izany fa tsy ny fiarahana tao atokantrano tamin'ny alalan'ny fanambadiana akory ny ratsy ary tsy vokatry ny fifandraisana tamin'ny hafa ny velany taorianan'ny fanambadiana no ny andohan'ny olana fa avy amin'ireny zavatra tsy nampozina ireny rehefa ny raitrano izy vo dia tsy mba nay ny fanakalo hevitra koa ifandamina ifampianatra ifamela eloka fa dia tsy mitsahatra ny fametsiny fotsiny samy miaro ny tenany dia zara raha miresaka aveo farany satry andeha hiasa ikorana amin'ny namana ny ivelany tokantrano dia itsika ny toy ny araka nyvoalaza ny tantara teo fa rehefa mipotro ireo toetra na fenina na nodi tsy hita na tsy hita fotsiny koa talohan'ny vadiana dia ny anangatsika ny fitiavana dia indro lasa mitady izay anamahivanana ny vesatry ny aloka manjombona lava ao an-trano ao any velany ihany gaga aloha ireo namana vavy ny mahery mananamana vavy be dehibe mahery gaga ny namana vavy ny amin'ny voalohany satria ilay mahery tsy nahita fa tsy volana teo aloha nanjary ny ova tanteraka gaga ry zareo ka dia zao aoko fadiny mpito mandifotr'olona zany le fiteny hoe rehefa eo hita rehefa ao an-trano hita hoe zava-doza no teraka izany aleo aza mifanditra vetivety
amin'ny hevitra tsy mitovy miloha ny fanambadiana mikasika an'ireo lafin-javatra rehetra nyresantsika teo dia mandamina n'izany milamina tsy kelikely eny toy izay fanometsiny sy ho diso fanantenana rehefa tonga miray trano ary miloza mety hisaraka aza amin'ny farany raha tsy misy ny fipetra raisina haingana ka antitranterina ny torohevitra ho antsika tanora izay efa fankatia ary mikasa ny hivady ndray andro any saia miresaka ahoana hoe saia miresaka reo anton-javatra zay etreretinareo fa mety hampifanditra raha resahana milohan'ny fanambadiana raha tsy resahanareo miloha reo a dia tsy maintsy ho resahana ihany ene efa nytanysaintsika teo ny santonany amin'izy ireny rehefa hodino tsy hita zany milohan'ny fanambadiana dia tsy maintsy hampisokatra tsara io voamasonao io zany rehefa ho tokantranao ary tsy azonao elana mihitsy betsaka ireny antony ireny a fa ny voalaza fa antony voalohany mampisaraka mpivady be dehibe amin'izao fotoana izao a dia ny tsy fahaizana mifandray ny faharoa dia ny tsy fananana tanjona sy tombontsoa iraisana mbola misy antony be dehibe a ho resantsika tsy kelikely eto fa raha ireo antony roa voalohany izay antony mampisaraka ny mpivady be indrindra voalaza ireo fotsiny aza no resantsika dia fa hitanao ny masarobidy mahazava-dehibe le hoe firesahana milohan'ny fanambadiana ireo lafiny zavatra rehetra tokony ho resahana hifanakaloza-kevitra hifanampiana hifampitaizana amin'mpaharetana dia izay koa no mamarana ny anio aloha amanaraka indrayntsika hijery ny tsipiriany hafa manao veloma vetivety ny zokonao Ilia dia anjaranao zany no mandray lesony anampy ianao hatrany eny ilay Andriamanitra raintsika say any an-danitra na manao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana ho anao tanora teto androany niaraka tamin'ny Aritiana sy Rila ny sahana ny lafin'ny teknika tompona andraikitra Elion Andremitansoa faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana mandomaravarana ny tokantranonao na any amin'ny toerana misy anao rehetrany ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miarabanao ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andremitansoa manasantsika hanovo ny tombontsoa amin'izany fiara-mianatra izany ny rahantsika nianatra teto ny lesona raisintsika avy amin'ny fomba hitarihan'ilay mpiandrondreantsika amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarany arak'izay hitantsika eo amin'ny Salamo 7:20 rehefa mitarika ny ondreo aloha izy dia any amin'izay fantany fa mahasoa azy no hitarihany azy efa nianarantsika teto fa etiny any amin'ny ahimaitso mahafinaritra ny ondry avy eo dia entiny miala sasatra eo amoron-drano indray dia indraindray mandalo lohasahaloko ny fahafatesana mety hiteraka tebotebo sy famoizam-poan'ny ondry zany kanefa rehefa manompo ny masony amin'ilay mpiandrondry izy dia afaka ihan'ilay tahotra amin'ity an'ity ary dia ho hitantsika indray ny toerana hafa mety hitondran'ny mpiandrondry ny ondriny ao amin'ny Salamo 7:25 Salamo 7:25 no hovakitsika mambelatra latabatra eo an'loko io imasony fahavaloko ianao manositra diloilo ny lohako ianao ny kapokako feno de feno mba azonao tsaina ve zany misy sakafo tsara tare omen'ilay mpiandrondry ny ondry dia manara-po mifaly sy mihinana io ilay ondry
kanefa eo anoloana eo misy lioana efa mieritreritra ny andrapaka an'ilay ondry, saingy tsy afaka manao na inona na inona satria io ilay mpiandrondry. Zany mihitsy le hoe mamelatra latabatra eo anoloako eo masony fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno de feno. Tsy maintsy mifanehitra amin'ny fahavalo sasany isika mandritry ny fiainantsika raha mbola eto amin'ity tany ity. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana ny atao rehefa sendran'izy ireny, ahoana ny atao hiatrehana azy ireny, ary na tsy mamaly bontana azy ireny azy ianao dia misy fotoana izay tsy ahitanao tory, taitra ianao amin'ny alina, mivadibadika, misaintsaina ny fomba malianao ireo niezaka nandratra anao na nanimba ny asanao. Olombelona mety ho tezitra ianao, mety hiteny zavatra tsy voahevitra mihitsy aza. Soa ihany fa eo an-tran'ilay mpiandrondry mitaiza mahatakatra tsara ny antony fihetsika rehetra ataontsika, mampianatra antsika, manofana antsika. Tena sarotra indrindra ho an'ny kristianina ny ahita ny fomba hiatrehana ny fahavalo. Petraka raha ny fanontaniana, karazana fahavalo manao ahoana no efa hitanao teo amin'ny fiainanao? Ny fahavalo ratsy indrindra dia ny fahavalo izay nosedrain'i Jesosy teo anivon'ny mpianany ihany. Inona ny navalonao an'ireo izay niezaka nandratra anao na nandratra an'ireo olon-tianao? Asa vitanao ve ny nanaraka tsara ny tenin'i Kristy ao Matteo 5:7-8? Matteo 5:7-8 manao hoe fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo, mivavao an'izay manentsika anareo. Ho aho manokana dia indraindray mavita, indraindray tsy vitako mihitsy. Indraindray rehefa avy mitabataba eo mihitsy aloha taraina mafy amin'Andriamanitra, zay vao mahavita. Zay le hoe fanofanana le izy, fianarana le izy. Ny tenin'ny apôstôly Paoly koa dia mbola manampy an'izay amin'ny Romana 12:12, Romana 12:12-20 manao hoe raha azo atao dia ataovy zay havananareo amin'ny olona rehetra. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana ny fihavanana amin'ny fahavalo? Dia toizantsika ny vaky-teny, ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe ahay ny fahamaliana, izaho no amalo Jehova. Izay zany ny sary anankiray azontsika raisina amin'ilay hoe ilay Andriamanitra, ilay mpiandrondry no mamelatra latabatra eo anoloantsika, eo anoloan'ny fahavalo. Satria izy mihitsy no amaly. Tsy moramora nefa ny mianatra an'izany, fa tsy maintsy ianarana izany. 9 raha anona ny fahavalonao omeo hanina izy, raha mangetaheta izy omeo osotroiny, fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo ho andohany, aonao koa ny amin'izany? Aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Rehefa tena avo dia avo ny fanandramana ara-panahin'ny olona anankiray avy amin'ny fanofanana nataon'i Jesosy azy teo amin'ny fiainany, dia ho tratra izany, ho tratra soamatsara izany. Asehon'i Davida antsika ao amin'ny Salamo 119:5, ny fomba anankiray izay tena mahaliana antsika hiatrehana ny fahavalo. Dia mbola alaivo sary an-tsaina ihany reo ondry misakafo tsara eo akaiky ny mpiandry azy, dia eo anoloan'ny fahavalony mihitsy, eo anoloan'ny liona masika izay te handramatra kanefa tsy afaka. Inona ny tokony ataontsika rehefa azontsika antoka fa eo le mpiandrondry miandry antsika na dia te handramatra mafy antsika azany fahavalo? Mifantoka amin'izay ataon'ilay mpiandrondry ho antsika isika, fa tsy mifantoka amin'izay mety ho ataon'ilay fahavalo amintsika. Resahany izany ka mora kanefa hoy aho hoe tsy maintsy ianarana, satria izay ny anton'ilay fanofanana ataon'ny mpiandrondry antsika. Eo Andriamanitra mamelatra latabatra eo anoloany. Tamin'ny kolotsaina nisy an'i Davida teo anivon'ny zanak'Israely fahiny, rehefa misy vahiny manakaja tonga ao amin'ny fanasana anankiray, dia manositra menaka ny lohany ilay olona mampiatrano rehefa hiditra ny efitrano fanasana indrindra ilay vahiny. Ary io karazamenaka io dia fitambaran'ny menaka oliva sy menaka manitra.
rehefa izay aorinan'izay zany dia asaina mipetraka eo anolohan'ny sakafo be lavitra no izay mety ho azony olona anankiray hohanina zany vahiny izany. Ny latabatra, ny diloilo, ny kapoaka izay voalaza amin'ny Salamo 7:25 eto dia ampatsiaro antsika ny fitantanan'Andriamanitra, na dia ao miloha sahaza isika, na dia mandalo amin'ny loha saloko ny fahafatesana azy. Ny apôstôly Paoly dia mampatsiaro antsika amin'ny ady ataontsika eto amin'ity tany ity, fa tsy mitolona amin'ny nofo mandray isika, izany hoe tsy mitolona amina olombelona, fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao fahamaizinana izao dia mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ao amin'ny Efesiana 5:12 no ahitantsika an'izany. Mianatra miady mantsika eto. Efesiana 5:12 ka aoka tsy ho diso fahavalo. Satana dia miafina ao ambadiky ny olona anankiray izay manaiky ho ampiasainy. Kanefa tsy ny olona iny ny fahavalontsika zany fa Satana izay mampiasa azy. Izay no tianitenenina raha miteny izy hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra. Tsy mitolona amin'ilay olona isika, fa amin'ilay fanahy ratsy izay mampiasa azy. Indraindray ilay olona no asiantsika ny tontondro mafy dia mafy, kanefa dia mampivanitika ny Satana etsekaikiny fotsiny izany. Ka eto ny apôstôly Paoly dia mampianatra antsika amin'ny ady atao amin'ny fahavalo, fa ny tena fahavalontsika ary tompona andraikitra amin'ny olana rehetra izay miseho anoloantsika dia Satana, ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Misy moa olona efa nanaiky ampiasain'ny Satana mihitsy, izany hoe ianao raha milaza fa tsy ianao intsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatinao, dia misy koa olona izay efa nivaro tena tamin'ny diavoly, tsy izy intsony ny velona fa Satana ny velona ao anatiny, dia tena miatrika anao mihitsy izy, hita maso izy. Kanefa azadino fa ireo tsy hita maso ny tena miasa amin'ny alalany. Vaodidin'izy ireny sika, na tiatsika na tsy tiatsika, naizanaiza lentsika. Kanefa rehefa miaraka amin'ilay mpiandry isika dia tsy misy fahavalo na diray aza, na ny hita maso na ny tsy hita maso afaka hanala amintsika izay efa nataon'Andriamanitra, izay efa nomaniny ho antsika ao anatin'izany ny fiarovana ho antsika. Eto am-pamaranana ho saintsaina dia izao, eritrereto ny fomba nitondran'ilay mpiandrondry ianao rehefa voadidiny fahavalo ianao amin'ny fiainanao. Eritrereto tsara, rehefa mamelanao hodidiny fahavalo tahaka an'izany ilay mpiandrondry, inona ny lesona tiany ampianarina anao ary tafita aminao ve zany? Inona no hitanao tamin'io fotoana io izay manampy anao hisaotra na dia ao anatin'ny toejavatra sarotra tahaka an'izany aza? Indray nandeha dia nisy olona izay niendahan'ny ratsy fanahy, lasa daholy hatramin'ny telefona, ny vola, hatramin'ny fitafiana tsara izay nisalorany aza. Nalahelo izy, kanefa nisaotra an'Andriamanitra, satria tsy izy no lasa ny mpanendaka, fa ireo zavatra izay mbola azon'Andriamanitra omena azy ihany. Fianarana isa-tsegondra sy isa-minitra mihitsy no omen'ilay mpiandrondry antsika. Izao ihany ny tsiambaratelo. Ienoy tsara izy, ekeo ny lalany hitariany ianao ary aza misaraka aminy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.